Marobe ny resaka mandeha mahakasika an'ilay Praiministra vaovao amin'izao fotoana izao satria miaya sahady nivoaka marobe manoloana an'ity Praiministra vaovao ity amin'ilay hoe sao dia raha mba olon'ireo teo taloha ihany izao lasa Praiministra izao izy ireo hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko mity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ilay Praiministra vaovao indray no tena imatimatisantsika ato anatin'ity video ity. Fantatra mantsy amin'izao fotoana izao fa Andriamatoa Herin'ny Salama Rajaonarivelo no voatendry ho Praiministra lehibe ny gouvernemanta ao anatin'ny fiadidiana fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara amin'izao ankehitriny izao taorian'izay fanendrena azy tamin'ity herinandro ity hatrany. Nanaitran'ny maro ity fanendrena ity satria maro ireo zay tsy nieritreritra an'izao hoe izy no ho lasa Praiministra ho an'i Madagasikara amin'izao fanavana rafitra izao. Ao moa ireo zay mitsikira mafy amin'ilay hoe olony ihanina io na koa olony ihanina io ary izay efa olon'ireo teo taloha ihany ho izy ireo ka izay no antony mahatonga nivoaka malagasy amin'izao fotoana izao lasa mizara roa sahady ny hevitra ao anatin'ny izany rehetra izany. Tolona ho fanavotam-pirenena tsy fantatra intsony izay tena izy amin'ireo zay mitonona ho Generation Z ao anatin'izao rehetra izao. Mitombo isan'andro ireo vondrona spejy amin'ny tambazotra-tserasera mitonona ho Generation Z raha ho an'i Madagasikara. Tranga izay mahavery ny mpanarabaovao noho ny fanehoan-kevitra izy ireo izay mifanipaka sy mifamely nefa samy milaza ho ny antohan'ny mitaky fanovandrafitra sy fanavaozana any Madagasikara avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany moa hita taratra ihany koa ny politika ny volomboasary izay mitady ny fomba rehetra hamadiana palitao amin'izao ankehitriny izao. Mitady ny fomba rehetra amin'izao ankehitriny izao ireo mpanao politika volomboasary ahafahana miditra anatin'ny fitondrana amin'ijoro ankehitriny. Eo anatrehan'izany manaitra ireo tompon'andraikitra voakasika ireo sombavim-bahoaka ho mailo sy ho sarotiny amin'ny tolona niaraka tamin'ny vahoaka malagasy teny ankianjateny araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Ao anatin'izay fadibadiana izay hatrany moa no isan'ny mahatonga ny be sy ny maro maneho ny hevitra amin'izao fotoana izao manoloana an'ilay Praiministra vaovao. Raha toa ka maro tsy mankasitraka amin'izay fanendrena Praiministra vaovao izay dia toy izao manaraka izao indray ny fanehoan-kevitra an'ireo mpanao politika taorian'izay fahinoan'izy ireo an'izay fanendrena ny Praiministra vaovao izay. Hoy tena Razafinjoelina hatrany andao homena fotoana hiasana ny Praiministra azo ovaina izy rehefa tsy mahomby. Maro isika no taitaitra sy mitaintaina manoloana ny lasan'ny Praiministra vaovao. Aza dino fampanatatiraka ny gouvernemanty fa tsy izy no mitondra ny vina ary azo ovaina foana rehefa tsy mahomby. Mbola handrafitra ny gouvernemanta miaraka ry zareo ka ho hitantsika eo ny firafitry ny mpilalao fa tsy hoe mpiandry tsatokazo ny hita dia kivy sahady isika ho izy hatrany. Andao mena fotoana izy hiasana hametraka ny mangarahara manomboka amin'ny fitsarana ka hatramin'ny volam-panjakana sy ny fiadidiana sy ny sisa maro samihafa. Azakivy fa mino sy manantena aho fa isika eto ve mahalala dia any mpitondra tsy halala ny asany sy ny firehany teo aloha. Manana ny sampana mpitsirika mahay lavitra no isika izy tsy manatsafidy afa-tsy tokana isika ny fanantenana sy ny asa. Hoy hatrany ny nambarany tena Razafinjoelina raha naneho ny hevitra manoloana ny resabe izay mandeha amin'izao fotoana izao. Hoy hatrany Paul Bera Rossy raha sy manana indray Aleo handeha aloha hoy izy hatrany. Aleo handeha aloha olana ny fitantanam-bola fangalaram-bola mandainga manao zavatra hindramam-bola tsy fahaizana mampiasa ny volan'ny ramina ho amin'ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Ny mpandraharaha hiteraka asa ho an'ny maro ny sakatsakana ny mpandraharaha sy ny mpitondra tranondainga sy ny bling iray hoy Rossy raha naneho ny heviny momba ny fanendrenan'ny Praiministra. Nambarany koa fa tsy olona nona be mieritreritra kalabe no vahaolana fa olona mahafehy ny resaka vola. Ny olon'ny mpandraharaha teknisianina tsy voabaiko ny aty sy roa titezamita ilay entina aleo handeha aloha hoy ny nambarany hatrany manoloana an'izay resabe amin'ity Praiministra vaovao ity. Raha ny fanazavana avy amin'ny maître hanitra Razafy Manantsoa indray momba ny fanitsi be-pirenena tamin'iny andron'io omaly iny tsy mahita olona tonga lafatra isika hoy izy ary sarotra ny misafidy izay ho atao Praiministra rehefa amin'ny toedraha raha tahaka an'izao.
Aleo aloha Hiasa ilay Praiministra ho izy manoloana ny resabe mandeha momba ity lehibe ny gouvernemanta vaovao ity amin'izao ankehitriny izao. Etsakilan'izay naneho ny heviny ihany koa i Jeneraly Lylson manoloana an'ity resaka Praiministra vaovao ity. Resaka fanendrena Praiministra ilay resaka eto araky nambariny hatrany. Tsy maintsy misy ny manohana ary misy ny mitsipaka an'izay olona tiandrena eo. Rehefa ino nivoaka teo amin'ny tenim-pirenena sy nankatoavy ny filoha dia izy zay no ara-dalàna ho iatrany ny nambaran'ity Jeneraly ity. Hirariana ho izy ny mba ho tanteraka ny fikasantsika ka aleo aloha ho jerena ny fomba fiasany ka aorian'izay sika vao afaka mitsikera amin'ilay hoe inona tokoa ny zava-nisy teo ary ahoana sy hoana ny fomba nitondrany ilay Praiministra vaovao zay. Hoy loholona raha rindrina Sidony indray, avelao aloha Hiasa ny Praiministra hanatratrarana ny fanovana sy hanatanterahana ny hetaheta-mbahoaka araky ireny fitakina izay nataontsika nandritra ireny tolona ireny hoy izy hatrany. Midika izany fa maro ireo olona amin'izao fotoana izao samy mamela sy manaiky an'izay hoe avelao aloha Hiasa ilay Praiministra vaovao dia ho hitantsika eo ny tohiny izay fomba fiasany izay satria raha tsy zay ny misy fa vao manomboka ny lalao dia kivy sahady isika eo anatrehan'izay fanendrena Praiministra vaovao izay dia tsy ho isy zavatra andeha am'laoniny eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy ho isy zava-bita mihitsy isika raha vantany vao hifampitsikera lava eto fotsiny fa tsy ilay vaholana izay tena mahasoan'ny be sy ny maro no hikatsahana ao anatin'izany rehetra izany. Eo ihany izay rehetra izay fa aingany tokoa tena mba havita ny asa izay andrasana aminy ity Praiministra vaovao ity fa tsy hanao ny tahaka ny teo aloha indray ka hoe hanao ampihimamba na ihany koa hiaro ny tombotsoan'olombitsy tahaka an'izay efa nisy ary isan'izay tena nanimba ny firenena izany rehetra izany. Any amin'ny Praiministra daholo amin'izay zany ny maso ny malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao ary eo ampiandrasana izay rehetra ministra ho voatendry handrafitra ny gouvernemanta vaovao amin'izay zany isika mianakavy amin'izao ankehitriny izao. Asa raha mba ho tena hahavita izay nindrasany voaka amin'izay avokoa ireo rehetra ho voatendry eo. Asa raha tsy havita izay nandrasana amin'izay indray. Tadidio anefa fa roa taona ihany ny fepitoana izay hiasany izao fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.